antsika rehetra longomamy tsy akanavaka aby amin'ny tokantrano misy atsika any aby lahy. Tonga ny fotoana izay anendren'ny tompo, itenenan'ny tompo ny havatra sy ny teny izay tiany ampitaina amintsika anio sakafom-panahy mamelombelona amin'ny fanahintsika, anaitra amin'ny fanahintsika, ahafantarantsika ny teny Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika sy ny tokony ataontsika araka ny sitrapony. Amen. Raha manana fotoana ilay nareo amin'ny tokantrano izay misy anareo any dia mba omeo an'Andriamanitra amin'ny fotoana anareo anio dia maka toerana mba hiaino ny tenin'Andriamanitra amin'izao ora itenenako izao, satria zava-dehibe ny fiainonan'ny tenin'Andriamanitra izay mampitombo ny fanompoantsika azy ny finoantsika azy. Aleva afaka isika minaran'i Jesosy mialohan'izay Ray Andriamanitra be fitio, rainay minaran'i Jesosy Kristy ianao, mpisaotra Baba noho ny fotoana izay nomenao anay, mpisaotra fa ianao no nanokatra an'izao rehetrarehetra izao Tompo mba hanatanteranay ny sitraponao. Voninahitra ao anao rery ihany ny fotoana dia ianao, zahay dia fitaovana fotsiny fa ianao no hiteny, fa ianao masina no agnatahanay, hiboiboika ao anatinay, fa ianao masina no ampiteny ty mpanomponao izay ataonao fitaovana ihany koa. Ary iny teny izay zarainay eto Tompo dia mba ho tafalatsaka ao anatinay tsirairay avy, na ny mpanomponao izay ataonao fitaovana na ny mpanomponao izay miaino amin'izao ora itenenako izao. Koa mitenena Jehovah mitenena aoka izay rehetra tianao ampianarana anay, hampitainao aminay mba ho tanteraka ao anatinay, mba ho saintsainay andro aman'alina araka ny sitraponao. Halleluja. Miteza hiaraka aminay hatrany Tompo, mamindrafo aminay fa olombelona izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbo mamerina ny fiarahabanantsika ndraiky amin'ny anaran'i Jesosy alabaina ianao satria tsy ny olona rehetra no manana izao fotoana izao ahafahanao miaino ny ten'Andriamanitra ihany koa. Amen. Ny fiainana dia tsy fikasana fa ny fiainana fanapahan-kevitra. Ny fiainana tsy hoe mikasa ianao, tsy hoe mikasa aho hiova, fa ny fiainana no manapa-kevitra ny hiova. Ny fiainana tsy hoe mikasa ianao, tsy hoe mikasa aho hanatrika fotoam-bavaka na hoe hanatrika ny fivoriana amin'ny gropy sy ny fanompoana rehetrarehetra, hoe rehefa milamina amin'ny fiainanao rehefa milamina amin'ny fiainako dia hanatrika aho. Fa ny tena fiainana dia androany amin'izao ora itenenako izao izay omeny Tompo anao ahafahanao miaino. Dia raha nomeny Tompo fotoana ianao androany dia maneke omeo azy izany fotoana izany, satria araka ilay tononkira izay haintsika tsy miavona amintsika hoe sao androany ny toriteny farany izay hanasana anao. Dia misy ihany koa ny tenin'ny apôstôly Paoly izay milaza hoe araraoty ny andro azo anaovan-tsoa. Amen. Halleluja. Zavatra hita aloha dia andro tsara ho antsika ny androany satria ianao mbola nomeny tombonandro ifo. Matoa ianao izany mbola velona dia mbola misy programan'Andriamanitra mbola tsy vita any. Tsy programantsika olombelona ilay izy fa programan'Andriamanitra. Amen. Misy lohahevitra izay tian'Andriamanitra ho zaraina amintsika anio dia ny resaka fanambinana. Amin'io resaka fanambinana io dia marobe ny zavatra ao anatin'ny saintsika. Ao ny harena, ao ny voninahitra, ao ny be da be zany rehefa atao hoe harena dia hoe vola, fiara, trano, zanaka, be da be zany. Nefa kosa mila mahafantatra isika fa misy ny fanambinana avy amin'Andriamanitra ary misy ny fanambinana avy amin'izao tontolo izao, izany hoe tsy avy amin'Andriamanitra. Dia raha izay resaka fanambinana izay dia azontsika
tenena ihany koa hoe ny arena avy amin'Andriamanitra, izany hoe fanambinana avy amin'Andriamanitra, dia azontsika lazaina ihany koa hoe arena avy amin'Andriamanitra. Amen. Raha manana baiboly ianao eo akaikinao na efa eny aminao eny a, dia andao sokafantsika Genesisy 7:32. Zay no anomboantsika azy. Amen. Mijery zavatra misimisy ao anatin'io Genesisy io isika rehefa avy eo momba ny tantaran'i Josefa. Halleloja. Toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nomba an'i Josefa dia ilay nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ny Egiptianina tompony izy. Rehefa jerevantsika izany ny teny hoe ambinina dia azo faritana amin'ny fomba fiteny hafa samihafa. Mandroso, mivoatra, mahomby, mitondra tombotsoa. Averiko indray ny atao hoe ambinina dia mandroso, mivoatra, mahomby, mitondra tombotsoa. Amen. Zavatra voalaza ny verset biblika izay nivakintsika eo ambony io dia hoe Jehovah nomba ny Mosesy dia lehilahy nambinina izy. Eto izany dia mazava ho azy fa manaitra sahady ny baiboly fa nisy Andriamanitra aloha izay vao misy ny fanambinana. Dia andinika ny izay zavatra izay isika anio araka ny fitarian'ny fanahy masina, satria io no tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika, dia ny fisian'Andriamanitra io amin'ny fiainantsika. Io tokantrano misy ianao io io ankohonanao io dia misy fanambinana indrindra fa raha vao apetranao eo amin'ny toerana aloha, izany hoe Andriamanitra aloha, ilay Andriamanitra topoitsika, izy no aloha, dia hitanao fa izy ny fanambinana, fa tsy ny fanambinana aloha vao Andriamanitra. Diso hevitra antsika raha izany no fihevitsika. Andriamanitra, raha mametraka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny tokantranonao, alohan'ny zavatra rehetra anao dia izy ny fanambinana amin'ny tokantrano misy ianao, amin'ny ankohonanao. Amen. Tao tserentsika koa ny ohabolana 7:19. Toy izao mivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ny kolikoly dia toy ny vatosoa io masony izay mahazo azy, ka naizanaiza ny alehany dia ambinina ihany. Amen. Ny tena tiany baiboly ho tenena eo dia ny hoe ny fanomezana, fa tsy amin'ilay eritreretintsika aloha, amin'ilay angle ny mahakolokolo hoe vola fitianana fahamarinana, ohatra ny ainatsika isan'andro hoe tsy manana fahamarinana ianao dia manome vola mba hahazo fahamarinana. Ny fanomezana dia toy ny vatosoa. Ny vatosoa izany izay araka fantatsika, ny vatosoa dia tsy côté anankiray fa côté maromaro, satria raha vao côté anankiray izy dia tsy vatosoa izay fa fitaratra, fa ny vatosoa dia misy côté maromaro. Dia inona ny tenin'ny baiboly amin'ny côté be da be, izany hoe izao no nataony tenin'ny baiboly hoe ny côté rehetrarehetra dia mety daholo, izany hoe ny côté rehetra amin'ilay vatosoa izany, na atongilanao ty na ty, ny côté rehetra dia mety daholo. Io fanoharana io no nampiasain'ny baiboly anoharana momba ny fanomezana izay nomen'Andriamanitra anao ampiasainao. Ka naizanaiza na ahoana ny ampiasainao azy dia anambina anao. Amen. Izany hoe naizanaiza na nodikidinanao an'io fanomezana io, ohatra ny vatosoa, dia mamiratra foana io, mahomby foana io ary ambinina foana io. Halleloja. Jerentsika koa ny Salamo 7:7. Toy izao mivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ny alina ny mpiare raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy, na koa hoe raha nahita ny fanambinany ratsy fanahy, izay no tena tiany tenenina izany. Ary tsy hoe ilay fiadanana any anatin'ny fonao no tiany tenenina eto fa ilay fiadanana ohatra ny hoe confort matériel ohatra izany, fa tsy ilay tena
le fiadanam-po izay avy amin'i Jesosy Kristy zany ny tianytenenina eto. Ny fanambinany ratsy fanahy midika zany a fa misy zany a ny olona ratsy fanahy nefa ambinina mazava ho azy. Jerentsika koa ny ohabolana toko voalohany a andinin'ny faharoa amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy a, fa ny fiemoran'ny kely saina ahafaty azy ary ny fiadanany adala andringana azy. Eto indray ny Baiboly miteny fa ny fanambinana ny adala dia andringana azy. Le point voalohany le vakitsika teo aloha teo a, ny ratsy fanahy afaka ambinina ary ny adala afaka ambinina ihany koa. De eto zany misy fanontaniana mipetraka hoe fa maninona ny ratsy fanahy sy ny adala no afaka ambinina? Satria mampiasa fanomezana izy. Zany hoe ny valiteny zany a hoe ahoana ny ao ambadiky ny prosperité de mampiasa fanomezana izy. Nefa tsy izay a ny fanontaniana tian'Andriamanitra apetraka ao, satria na ratsy fanahy aza de afaka mampiasa ny fanomezana amin'izay itiavany azy a sy amin'izay ilaivany azy mba hahita fanambinana. Na ny adala aza de afaka mampiasa an'io mba hahazoany ny fanambinana. Amen. De eto a ny zavatra manaitra ny olona de ny hoe ambinina, fa tsy de manaitra ny olona rehetra zany a hoe ratsy fanahy, adala, tsy manompo antompo, miaina amin'izao fiainan'izao tontolo izao. Tsy de manaitra ny olona zany a, fa ny manaitra azy voalohany de hoe ambinina, ny fanambinana any amin'izy ireo. Ohatrany hoe eo amin'ny fiainana tokantrano, rehefa misy vola eo a de milamina. Tondro maso raha ohatra ka misy fiainana tokantrano, misy vola milamina zany, tsy inoko zany. Ohatra zay ambarako anareo foana zany a, misy ohatra kely, ohatra zany ny vadinao mpisosoka avy any mitondra vola be de omeny anao eo, de ho kalma ve anao amin'izany? Raha zaloha tamin'ny toeranao de tsy kalma. Mety tsy mody an-trano izy fa ny vola foana ateriny. Fa maninona anao sy ny vola be fotsiny ao aminao a, ao amin'ny tokantrano misy anao sy ny zanakao a, izy tsy mipetraka ao an-trano, tsy mahakalma zany ary tsy tokantrano ny anarany zany. Zany hoe ambinina le tokantrano fa misy ratsy fanahy ao. De rehefa misy ratsy fanahy ao a de misy ranomaso a mazava ho azy a, de misy fijaliana, misy fahoriana, misy fanaintainana, misy fiaretana. De io fanaintainana io a tsy hoe rehefa mandeha ny fotoana de mitsahatra ho azy io fanaintainana io. Maro manko miteny rehefa mandeha efa fomba fiainana zany, fa rehefa elaela io de mijanona ho azy. Be da be ny olona mino an'izany fiteny fisainana zany a amin'ny rehetrarehetra. Non, 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 tsy misy fanaintainana, tsy misy fahoriana, tsy misy fijaliana mijanona ho azy zany. Mila an'Andriamanitra aloha ianao a vao mijanona io, satria izy rery no mahay mampijanona an'io. Amen. Zay mahatonga an'le izy a tsy any amin'le ambinina. Ary maninona ny ohatrany hoe havanana amin'ny fampiasana fanomezana izay manambina azy a ny zanaky n'izao tontolo izao, izay mety eo anatin'ny faharatsiam-panahy na mety eo anatin'ny fahadalana. Alohan'ny amaliko an'io a de vakitsika ny Lioka toko 2:fahavalo tapany B. Zanaky n'izao tontolo izao, toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy a, zanaky n'izao tontolo izao hoy izy dia manan-tsaina kokoa ny amin'ny karazana noho ny zanaky ny mazava. Jereo tsara io teny io. Fa maninona no mahaingana be mampiasa ny fanomezana misy eo aminy ny zanaky izao tontolo izao? Satria motiven'ny vola izy, mazava ho azy. Raha izay a de satria izy a havanana amin'ny fanomezana mba hahazahoany a ny zanak'Andriamanitra, de tian'Andriamanitra hisafidy ho havanana ao amin'ny vokatry ny fanahy. Amen.
Andao jerentsika koa ny ohabolana toko 7/2020 izay vaky toy izao menaran'i Jesosy hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindram-po. Amen. Misy zavatra anankiroa eto mazava be izay voalazan'ity teny izay vakitsika eto ity. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina. Le safidinao anafina, misy zavatra anankiroa azon'olona afenina. Voalohany na izy anafina ilay fanomezana izay nomen'Andriamanitra azy. Io ilay voalazan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Timoty 1:4-7 io. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, na azontsika tenena ihany koa aza amaevanina. Toy izao mivaky ny teny aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izao ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny famitrahan-tanana loholona. Amen. Misy zavatra nomen'Andriamanitra anao, misy fanomezana nomen'Andriamanitra anao ka raha vao afeninao iny fanomezana iny dia tsy ho ambinina ianao. Dia izao koa anefa raha vao afeninao koa ny fahotanao dia tsy ho ambinina koa ianao. Ianao zany tsy tokony anafina. Raha fantatsika ny tantaran'ny mpanompo anankiray any amin'ny Matteo angamba izay raha tsy diso 5:20 nizara talenta Andriamanitra amin'ny mpanompo anankitelo fa le fahatelo angamba fantatsika io tantara io, le fahatelo naleviny izay nomenana azy, ny talenta izay nomena azy naleviny, nafeniny. Teo izy ny tompo rehefa niverina nisorona teo aminy izay kely rehetra izay nananany, satria naninona? Naleviny, nafeniny. Dia nomenany le hafa izay nitahiry sy mahatoky sy nijory teo amin'ny izay nomena azy. Amen. Izany hoe raha vao afeninao zany io fanomezana io dia tsy ho ambinina ianao. Dia faharoa, mila mianatra ianao mitsotra eo anatrehan'Andriamanitra, tsy mila manafina ny hotanao. Na afeninao ara io hitany foana, hainy foana, fa mila mitsotra ny marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanomezana izay afenina na amaevanina na tsy tandremana dia tsy mitondra fanambinana. Dia ny tsy fitsotrana ny marina rehetra eo anatrehan'Andriamanitra, fanafenanao ny hotanao rehetra dia tsy manambina, tsy mitondra tsy fanambinana, zany hoe tsy mitondra fanambinana. Ny fanambinana araka ny sitrapon'Andriamanitra no tena maha-intéressé antsika zanany, fa tsy mitovy amin'ilay fanambinana izay nahazo nomena ny ratsy fanahy sy ny adala izay nanararaotra fotsiny tsy ampy fieritreretana. Tsy mba misaina akory hoe inona no mety ao am-pon'ilay mpanome. Izay zany mampiavaka ny harena avy amin'Andriamanitra sy amin'izao tontolo izao na koa hoe fanambinana avy amin'Andriamanitra sy fanambinana amin'ilay olona araka n'izao tontolo izao. Mila manokana fotoana hatrany isaintsainana hoe nahoana Andriamanitra no nanome reto zavatra reto, natao inona no nanomezan'Andriamanitra antsika ireto zavatra ireto. Zay aloha mila tadidiana zay. Nanome zavatra be da be izy Andriamanitra, tiako tenenina eto fa hoe inona ny ao am-pon'Andriamanitra tamin'le izy nanome le fanomezam-pahasoavana ho anao. Zay zany tokony ho tadidintsika voalohany, tokony ho fantatsika zay zavatra zay. Tsy maintsy misy fanontaniana mipetraka foana ny fiainantsika eto ambonin'ny tany. Ninona zavatra ataonao, ninona zavatra izay katsahanao dia tsy maintsy misy fanontaniana mipetraka foana. Andao jerevantsika koa ny salamo voalohany 9:7. Eto tsika dia hiditra lalinalina tokoa. Tsara mihitsy ny fidirantsika lalindalina mba hahazahoantsika ny tena marina. Tahaka ny tenenan'i Jesosy an'i Petera ao amin'ny Luka 5 raha tsy diso hoe midiry eny amin'ny lalilalina tokoa. Raha tadiditsika iny dia tantaran'i Petera iny dia andaontsika iarah mamaky ny salamo. Dia rehefa nankeny amin'ny lalilalina i Petera dia tena izy nahazo trondro be da be dia
tahaka izany koa tsika mila miditra milalilalina tokoa mba ahazoantsika ny tena zavatra tian'Andriamanitra ho resahana. Salamo voalohany toko 7 toy izao vaky ny tena menaran'i Jesosy dia tahaka ny hazo amolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoanany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Ny asany rehetra dia ho lavorary avokoa. Izany hoe ny fruit zany dia tsy prospérité, tena miavaka io mila fantarina. Ny fanomezana no fanambinana. Inona aloha ny asan'ny hazo? Ndao jerevantsika koa Daniel toko 4:9 ao dia ahitantsika ny asan'ilay hazo vakintsika menaran'i Jesosy tsara tarehy ny raviny ary betsaka ny voany, sady teo aminy nisy hanina ho an'ny rehetra. Teny ambany no ny alokalofany bibidia ary ny alokalofany azafady teo ambany ny alokalofany bibidia ary teny amin'ny sampany no ny toerany voromanidina ary ny nofo rehetra nahazo hanina avy aminy. Daniel toko 4:7. Misy zavatra rongeza-be ao hitantsika ao maninona le asan'ny hazo. Alaitsika ohatra foana hoe amin'ny maha olombelona antsika zany eto ambony tany zavatra iainantsika zany hitany masontsika amin'izao vaninandro iainantsika zao matetika ny ambony ranomasina eny misy hazo milahatra, karazana hazo rehetra, na ohatra hoe jerevana hoe eny Ambohijatovo eny inona ny asany? Ialokalofan'ny olona rehefa mamay ohatra an'izany. Be da be zany ny asany. Dia raha ohatra hoe misy hazo misy voany izy dia hohanin'ny olona ny voany. Izany hoe be da be zany ny asan'ny hazo mamelona zany. Dia eto zany azavaiko mazava tsara, raha ohatra ianao mialokaloka eo ambanin'ny hazo, le fialokalofanao iny tsy azo lazaina hoe fruit ny anaran'iny, fa ny prospérité mety afaka ialofanao. Tsy haiko na azontsika ny tiako tenenina eto na tsy azontsika. Dia tsy izay ny tadiavin'Andriamanitra aminao fa rehefa tonga izy jereo tsara nge rehefa tonga izy teo amin'ny aviavy dia inona ny zavatra tadiavin'ny voalohany? Ny fruit ny tadiavin'ny voalohany. Dia ny mpianatra namaly tamin'izay hoe mbola tsy fotoana anie izao dia Jesosy moa namaly hoe rehefa eo ny fisiako dia tsy maintsy tonga ny fotoanany. Izany hoe rehefa eo ny présansako izy Jesosy dia tonga ny saison'ilay izy, zany hoe misy fruit zany. Satria amin'ny maha olombelona moa zany hitanao amin'ilay hazo ny tiako tenenina eto dia hoe fantan'ny olombelona zany mamaritra zany ilay olona amin'ilay zavatra hitany sy iainany. Hoe rehefa volana ohatran'izao dia misy an'izao, rehefa volana ohatran'izao izy dia misy an'izao, rehefa volana amin'izao dia misy an'izao. Nefa kosa amin'Andriamanitra tsy izay, tsy izay. Amin'ny maha olombelona antsika dia izay ilay izy hoe rehefa volana ohatran'izao alaitsaina foana zany hoe ohatra foana zany hoe ny akondro, inona ny voasary, ny mandarina, rehefa volana ohatran'izao dia misy mandarina, rehefa volana ohatran'izao izy dia misy an'ireny paiso ireny. Fa amin' Jesosy amin'Andriamanitra tsisy an'izany. Ary izay mahatonga antsika diso raha mijery ny prospérité, satria ny prospérité dia mandravina. Satria Jesosy raha tonga teo amin'ny aviavy izy ka ilay izy ke tsisy voany fa ravina. Izany hoe ialokalofana fotsiny fa tsisy vokany akory, tsisy voany. Ka ny olona anankiray rehefa prospera dia mandravina be ny fiainany amin'izay. Azo lazaina hoe mandravina be. Izany hoe azo ialokalofana iny olona iny fa tsisy fruit azo tazana. Tsy haiko na azontsika ny tiako tenenina eto ohatra manaraka zany hoe amin'ny resaka asa dia hoe resaka zany samy mpampiasa hoe izy aloha dia tena patron, tsara toetra, tsara manome karama zany, manome karama, fa kosa tsy tsara toetra zany tiako tenenina fa hoe izy aloha dia patron manome karama tsara fa kosa ny toetrany tsy laitra, tsy tena mamparary fo, manimba fo rehefa miteny. Izany hoe tsisy fruit zany,
azo ilokalofana izy a fa tsisy vokany, tsisy fruit, tsy ahitana fiadanam-po, tsy ahitana fifaliana. Ambinina le olona fa kosa mila manatrika an'Andriamanitra, mila mitalao amin'Andriamanitra izy a mba hanovan'ny Andriamanitra ny olona iasan'ny patron ohatra mba hananany ilay inona le fiadanam-po. Tsy resaka hoe vola araka ny teneniko teo aloha hoe be vola be nefa tsy ahitana fifaliana, be vola be nefa tsisy fiadanam-po. Zany hoe samihafa zany a le fiadanam-po sy ny fiadanana avy amin'izao tontolo izao, azo lazaina hoe avy amin'izao tontolo izao satria ianao tsy mahita fifaliana, matahotra foana ianao ohatra, miororo foana ianao. De raha manana olana ohatran'izany ianao a, na misy olona fantatra ohatran'izao dia mila hoentina mbavaka izay olona izay. Amen. Araka ny voalazako teo ny fruit dia tsy prospérité fa ny cadeau, fanomezana izay men'Andriamanitra anao a, iny no maha ambinina anao no ilazana hoe nambininy ianao amin'iny. Amen. Rehefa mampiasa an'ilay fanomezana ianao a dia automatique ianao a mahita fahombiazana. Zany hoe natao nampahomby anao a le fanomezana nomena anao. Dia eto a tiako marina fa Jehovah tsy mijery ny ety ivelany a fa ny any anaty ny fonao any, ny fruit any anaty ny fonao any. Dia mety hiteny be da be zany ny olona mitaraina amin'ny fiainana hoe za tsy te hahantra intsony a, mba te hanan-karena fa leo ohatran'izany a. Manatona an'Andriamanitra, be da be ny ambinina manatona an'Andriamanitra mahita ny lanitra. Ary misy kosa ny tsy ambinina, tsy nananinina fa mahazo ny lanitra. Ohatra foana hoe tamin'ny Lazarosy nahantra izy a fa nahazo ny lanitra izy. Raha hitsika nga matantara ny Lazarosy a sy le mpanan-karena, iny no tiako tenenina eto. Nahazo ny lanitra izy a, tsy nananinina izy tamin'ireny fotoana ireny a, fa nahantra narary. Fa rehefa tonga ny andro izay nakany tompo azy a, ny alany teto ambony tany a, dia nahazo ny lanitra izy. Dikan'izay zany a, tsy nambinina zany izy teto ambony tany a, fa ny fanahiny kosa dia nambinina, zany hoe ny fiainam-panahiny satria nanana an'Andriamanitra izy. Eo koa Elisa, izy koa narary koa izy a, fa tafiditra ny lanitra. Amen. Dia mitiky izay a, fa tsy hoe rehefa luxe ianao a, na rehefa ambinina ianao a, na rehefa mahazo fanomezan-tsoa ianao avy amin'Andriamanitra vao miala eto, vao maty zany tiako tenenina. Non, tsy izany velively. Satria ny programan'Andriamanitra araka ny resako teo aloha tsy programantsika, ary ny sitrapon'Andriamanitra sy tsy sitrapontsika. Jerentsika koa ny Salamo 5:7-20. Aoka Iob sy Hifady izay makasitraka ny fahamarinako. Ary aoka izy anao mandrakariva hoe ankalazaina ny Jehovah izay makasitraka ny fiadanany mpanompony. Amen. Mazava ho azy a, tokony salama eto miteny Andriamanitra fa faly izy a rehefa ambininy ianao. Satria maninona? Satria mpanompo. Dia lafi-saratsaina ny rehefa tonga zanaka, ny mpanompo raha mahafaly azy a, manambina azy a, maika fa ny zanaka raha tonga zanaka. Alafi-saratsaina zany ohatra zany misy olona nampiasa anao a, dia le patronao zany miteny aminao na asa inona zany a, na orinasa inona zany a, hoe faly raha manam-bola be ianao, mandeha foana ny fotoana, dia mieritreritra izy a ny anangana anao zanaka. Inona zany? Ny hafalianao a, ny fieritreretanao mihoatra tamin'le ianao le mpanompo. Ianao le mpanompo iny a, efa faly sahaly izy raha nanam-bola be ianao. Maika ianao raha atsangany ho zanany, dia lafi-saratsaina eo ny toiny. Hoy izy Jesosy a, raha tadiditsika ny teniny a, tsy mpanompo intsony ianareo a, fa sakaiza. Ary rehefa vita ny famonjena dia mihoatra ny sakaiza. Halleluja. Dia lasa zanaka. Dia inona ny fanirian'Andriamanitra amin'ny zanaka? Jerentsika ao amin'ny Jaona 3:4. Ao itsika zany tsy miala baiboly ao foana ny valiny a. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka hateraka?
tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Amen. Ohatran'ny salama hoe ianao zany miteny amin'ny tompo hoe tompo amaha-mpanompon'Andriamanitra anahy, inona no tianao? Dia tiako izy ianao ambinina, dia raha zanaka dia tiako ianao raha mandeha amin'ny fahamarinana. Izay ianao avalin'Andriamanitra aminao. Amen. Faly Andriamanitra raha ambinina ianao eo amin'ny maha-mpanompo anao, fa kosa miandry ianao izy mba handeha araka ny fahamarinana ianao rehefa faly dia faly Andriamanitra ary manambina anao amin'ny maha-mpanompo anao. Nefa kosa faly tena ho faly izy rehefa ianao antsoiny hoe zanany mandeha amin'ny fahamarinany. Halleloja. Mba hitsimbina n'inona ny fiainam-panahiny araka ny resantsika teo aloha. Andriamanitra tamin'ny tantarany Lazarosy tsy nambinina izy tsy nananinina izy fa nahantra Lazarosy ilay mpanan-karena zany, nefa kosa nahazo ny lanitra izy. Dia nanina nambinina zany ny fiainam-panahin'ny Lazarosy ka nahazo ny lanitra. Ry havana malala atao amin'ny tompo, eo ny fitahian'ny tompo amin'ny mahazanak'olombelona antsika izay eto ambony tany, anehoana ny voninahiny nefa kosa tsy injovy ny ara-panahinao. Aza dia variana omeny tompo fanambinana ianao, fitahiana ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra, mahaiza misaotra sy mankasitraka. Tsy misy an'izany eo aminao eo izy tsy hamelanao irery izany, ary aza midongy, aza mampitaha ny fiainanao amin'ny hafa, fa aoka kosa Andriamanitra no tsinjovinao ny fiainam-panahinao dia mandehana amin'ny fahamarinana, fahamasinana hatrany fa tsy ho veromaina akory izany. Ka tsao ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy ianao. Halleloja. Io tsy miala amin'io teny io isika, ninona ny zavatra torintsika, ninona ny zavatra ambarantsika, ninona ny zavatra lazaintsika sy vakiantsika. Io tenin'Andriamanitra io tsy afaka miala amin'io tsika. Dia ninona? Dia ny fikatsahana an'Andriamanitra, ny fikatsahana ny fanjakan'ny lanitra, fa manaraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra, ny fanambinana. Halleloja. Rehefa ambinina ny ara-panahinao, rehefa ambinina Andriamanitra ny ara-panahinao, mandeha ho azy ny rehetrarehetra momba anao. Fa tsy hoe ambinina aloha ny tenako, ambinina aloha ny fianakaviako dia izay vao manantona anao. Non, ny fiainam-panahinao aloha voalohany dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Ho an'Andriamanitra reo ihany ny voninahitra. Miala tsiny indrindra fa lava be ilay izy, mbola misy tapany faharoa, fa rehefa tonga ny fotoana izay omeny tompo dia tsy maintsy ho zarainy eto ihany. Rehefa afaka isika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny teny izay nomeny. Saotra ilay noho ny teny izay nomenao an'io ary mankasitraka amin'ny fotoana rehetrarehetra. Misaotra ny nampiasanao ny mpanomponao, misaotra amin'izay rehetra ny aino ihany koa, ary ny teny izay nozaraina eto dia ho tafalatsaka ao anatinay. Ary aoka izahay tompo ahay ampiasa ny fanomezana izay nomenao anay, mba tsy ho afeninay, mba tsy ho alevinay tompo, fa ampiasanay araka ny sitraponao. Amen. Ka hiroborobo izany amin'ny fanjakanao, amin'ny fanaovana ny asanao. Halleloja. Ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Ary ny fiainam-panahinay tompo izay tena zava-dehibe eo aminay tompo, dia aoka mba hitsinjo anao hatrany izahay, aoka mba hitalanjo anao hatrany, hisaintsainanao hatrany izahay tompo, satria rehefa tonga ny alana eto ambony tany dia zava-poana daholo ny zavatra rehetra, eny zava-poana na ny zavatra izay omenao ety ambony tany, fa ny fanahinay dia hiadana, ahita fiadanana mandrakizay eo anilanao. Koa mangataka fanenao masina hatrany izahay, hiaraka aminay, hitahy anay, hamonjy anay, hibitsika ao anatinay, hitaridalana anay, ara-pisaintsaina anay, andro manalina ny momba anao. Saotra ray anao ny teny izay nizaraina an'io, sandratra avy ny anaranao. Dera saza voninahitra ho anao ihany, ilay mipetraka ambony seza fiandrianana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen.